Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina no era-banantsika tratra ity alakamisy fa 4 ny volana Jona ity izay feti-pirenena malagasy teo ahatsiarovatsika ny nanomezana ny fahaleovantena na nahazoana ny fahaleovantena dia faly miarahaba ny malagasy rehetra mifampiarahaba isika mianakavy satria asara-manitra ny firenena ity 4 ny volana Jona ity dia mirahary soa antsika rehetra, mirahary soa ny firenena malagasy, mirahary soa ny tanindrazana, mirahary soa ny malagasy tsy vaky volo na ny toerana na ny miparika ny toerana maro samihafa ny samy hifaly ary samy hotain'Andriamanitra ary mitrotro ambavaka mba hotain'Andriamanitra ny tanindrazantsika andro fahalemana ary androso fifalian'Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana mety ny filazana tsara, fiainan'ny isam-batan'olona ary indrindra ny fiainam-piarahamonina. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny faminanian'ny Malaky. Bokin'ny Malaky toko voalohany, Malaky toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Malaky toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah nampitondrainy an'i Malaky ho amin'ny Israely. Efa tia anareo aho Jehovah, nefa hoy ianareo, inona no nentinao ny tia anay? Tsy rahalahin'i Jakoba va Esau hoy Jehovah? Nefa Jakoba no tiako fa Esau no halako. Ka nataoko tanilao ny tendrombohiny ary ny lovany natolotro an'ny ambody any anefitra. Na dia hoy azy Edoma, torotoro izahay, nefa mbola amboarina indray nefa rava, dia izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ireo dia hanamboatra fa izaho kosa handrava. Ary dia atao hoe tanin'ny faharatsiana, dia firenena tezeran'i Jehovah mandrakizay ireo. Ary ny masonareo no hita, ka dia hiteny anareo anao hoe Jehovah dia lehibe any ankoatrin'ny tanin'ny Israely. Raha manao asinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Isan'ny sarotra amin'ny olon-tsotra, totoika hoe olon-tsotra ireo tsy kristianina, ny manakatra rehefa miresaka isika ny hoe ny fahefan'Andriamanitra na ny hoe Andriamanitra dia masy mandidy amin'izay tiany atao, masy mandidy amin'izay tiany hovonjena, masy mandidy amin'izay tiany ho tiavina. Amin'ny fampianaran'ilay lehilahy antsoiny hoe Calvin izay nanitsy ny fivavahana, nanitsy ny fivavahana amin'izao endriny totoika hoe nahitantsika azy izao ny ankabeazany. Dia niresaka manokana momba ny souveraineté de Dieu izy. Souveraineté de Dieu izay iresahany hoe Andriamanitra dia masy mandidy souverain ary tsy refesy mandidy mihitsy Andriamanitra amin'izay tiany atao. Anankiray amin'izay hanazavany azy no hoe ao anatin'izany ny resahany antsoiny hoe prédestination. Tsy azon'ny olona koa ny prédestination ampianarin'ny Calvin hoe ahoana moa zany, nga misy olona tokana voavonjy, nga misy olona ho tokana ho very, tsy dia tena azon'ny olona fa i Calvin dia nanazava tsara fa fahefan'Andriamanitra nge zany ary fahefan'Andriamanitra ny safidin'ny olona sy ny tiany olona. Raha ohatra mantsy ka mieritreritra tsika indray dia miteny hoe dia ahoana zany tsy fitiavana nge zany Andriamanitra satria nahoana no misy hoe tiany, misy tsy tiany nefa izy fitiavana, misy hoe halany ahoana. Eto izao izy dia miteny manao hoe Jakoba no tiako fa Esau halako. Nahoana Esau no mokomoka anamboatra, nahoana Esau no sahirana anamboatra ny tanànany, hikarakara ny tanànany, rava Edoma dia hoe Andriamanitra miteny manao hoe avy alao izy anamboatra fa horavako indray rehefa avy eo. Fa nga Andriamanitra tsy fitiavana. Afaka malala tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra isika.
tsy afaka mitsara n'Andriamanitra ho tsy fitiavana isika. Tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra isika satria isika mpanota. Tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra isika satria ny fitiavantsika no itsika manakatra ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavantsika nefa fitiavan'olombelona mpanota, fitiavantsika fitiavana amin'ny tanila, ny fitiavantsika fitiavana izay voafetra eto amin'ny tany ihany, ny fitiavana fantatsika dia fitiavan'ilay iainana eto ambonin'ny tany. Ny tany zay dimension anankitelo rabetsaka na efatra. Tsy mahita ny ampitso, tsy mahita ny hoavy, tsy mahita ny ambadiky ny rindrina, fitiavana manapetra ny fitiavantsika io zany. Tsy afaka hitsara mihitsy isika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy afaka hitsara isika ka miteny hoe Andriamanitra tsy fitiavana satria nahoana zao no itondrany tany, nahoana zao no itondrany ny fiainako, na sy ny sisa rehetra. Fa izao ny zava-dehibe dia ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra raha miteny izy hoe fitiavana izy. Ary ny fahatsapantsika izany manokana eo amin'ny fiainantsika dia maneho ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Mahafitiavana an'Andriamanitra tsy teoria fa maneho ny mahafitiavana an'Andriamanitra tsy jerena amin'ny fiainan'ny hafa kokory, fa maneho ny mahafitiavana an'Andriamanitra dia jerentsika amin'ny fiainantsika. Tsika zany tsy afaka mijery ny fiainan-drakotana raha ao ambadiky ny tranontsika na any amin'ny firenen-kafa ka hiteny hoe rehefa nijery ny fiainan-drahanina dia fitiavana ianao. Na rehefa nijery ny fiainan-drahanina dia tsy fitiavana ianao Andriamanitra. Tsy afaka manao an'izay isika, fa afaka manao kosa hoe rehefa nijery ny fiainako Andriamanitra dia tsapako fa fitiavana ianao. Zay ny zava-dehibe. Ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia eo amin'ny fijerentsika ny fiainantsika, fa tsy eo amin'ny fijerentsika ny fiainan'ny hafa-tsy akory. Mety ho hita ihany zany amin'ny fotoana sasantsasany, fa izao ny fotoana rehetra izay hatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fijerenao manokana ny fiainanao. Amin'ity boky Malaky ity dia Malaky ny teny manao hoe nanafatra Andriamanitra ny teny manao hoe mametra-panontaniana nareo, manao hoe efa tia anareo aho dia ametra-panontaniana nareo, inona moa zany ny tiavanao anay Andriamanitra? Mety ametra-panontaniana isika amin'Andriamanitra manao hoe inona moa ny tena nanehoanao ny fitiavanao tamiko Andriamanitra? Milaza ianao amiko Andriamanitra fa tia ianao. Fa inona ny nanehoanao ny fitiavanao? Ary inona ny endriky nisehoany zany fitiavanao zany? Mety metraka zany fanontaniana zany isika indraindray. Hoe Tompo ianao moa ny teny hoe tia tao amin'ny fiainako isan'andro. Inona kay ny endrika ny tiavanao zany? Inona ny antony koa ny tiavanao aho? De Malaky eto maka ohatra manao hoe jereo tsara Jakoba sy Esau. Jakoba sy Esau. Hoy ny Tompo miteny hoe Jakoba ny tiako fa Esau halako. Inona nefa raha ohatra ka jerena maha-olombelona, raha tena jerena maha-olombelona, raha lanjaina amin'ny zanan'olombelona dia izao tokony ho Esau ny tian'Andriamanitra fa tsy Jakoba. Ny antony dia izao Esau tsotra. Raha ohatra ka jerena Jakoba kapotsaka, mpamingana, fetsifetsy, malama, ratsiny amin'ilay fomba fiteny fa zay mihitsy hitantsika ny tantara ao amin'ny bokin'ny Genesis. Jakoba dia Esau salama, matanjaka, mpihaza sy ny sisa rehetra. Fa izao Jakoba fetsifetsy. Ary zay raha teo ny dikany anarany, fetsifetsy ilay mpamingana. Hitantsika ny tantaran'i Jakoba raha sy ny soratra masina mihitsy ny tantaran'i Jakoba, fa nambakainy ny hatramin'ny ny anadahany-dreniny, nambakainy ny dadany, nambakainy ny zokiny. Tsisy tsy nifitahan'i Jakoba. Nifitahany aloha indray, nifitahany ny rahalahiny, nona dia nararoatra, olona mpanararoatra. Anke Jakoba mpanararoatra, olona nona zao. Avy ny atsinazy ninninninina dia izy mahandro sakafo ao an-trano, manitra tsara ny sakafo nefany dia hoy Esau inona zany andrahoanao zany? Misy voanemba, misy tsaramaso ao. Mba hameo fa mpirahalahy tam-po-kambana, mba hameo sakafo zany fa noana avy ny ady. Hoy ny tenin'i Jakoba ka tsy za tsy amenao fa omeo aloha fizikinao vao omeko tsaramaso ianao, vao omeko ianao. Pirahalahy ray tam-po, noana ny rahalahinao dia alainao ny fizikiny zay vao omenao sakafo indray mihinana izy. Tena marina fa Esau koa tsy de tena nandray an'ilay zavatra ho sérieux loatra. Tsy de nandray an'ilay zavatra hoe tena izy loatra, fa neveriny ho vazivazy tahaka izany, fa misy zavatra tsy azo vazivaziana. Ka de nanaiky tokoa izy. Nefa ny Jakoba nahafantatra ny landran'ilay izy. Jakoba
fetsy tahaka zany olona tsy avy eo nambakainy ndray ny nataony zay iraisana tsokombakomba amindreny ny olona manipulateur raha zay no azo ilazana azy zany ange Jakoba zany ange Jakoba nefa hoy Andriamanitra hoe Jakoba ihany no tiako. Zany hoe io fitiavan'Andriamanitra io tsy voatery hoe miankina amy toetratsika, miankina am'izay mety fa rehefa tia fotsiny Andriamanitra de tia tsika. Tahaka ny nitiavany io na ho tahaka ny nitiavany aho. Tahaka ny nitiavany Jakoba, nitiavany Israely. Tsy misy hoe fanahoana fa zao ny ratsy ara-ny tena tian'Andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe ny tsara tsy tian'Andriamanitra fa ny ratsy ary tian'Andriamanitra. Ary io tsisy afaka miteny mihitsy manao hoe fanahoana noho izany tianao. Ary tsy afaka miteny koa nahoana ranona ny tsy tianao satria manam-petrona tsika nitakatra an'izay tsika. Fa izao tian'Andriamanitra aloha ianao io. Tiany matoa nataony tonga kristianina. Tiany matoa notolorany hamonjy anao ny zanany. Tiany ianao matoa notonoiny manao hoe zanako ianao anio. Ary raha ny zanako sy ny asan'ny tanako ho adidiko ihany dia tsy tokony hisalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao. Am'izao fetim-pirenena izao mahazo antoko tsika fa tian'Andriamanitra Madagasikara. De mety hitenitsika efa ahoana moa Andriamanitra tianay ve ianao de mbola hozoim-pahoriana fahasahirana amin'ny fijerinao zany fa tsy ny fijerin'Andriamanitra. Fijerintsika zao 2020 jona zao fa ny fijerin'Andriamanitra hatrany amin'ny 1000 taona ho avy, hatrany amin'ny 100 taona ho avy, hatrany amin'ny 10 taona ho avy, hatrany amin'ny rapitso, hatrany amin'ny 1000 taona lasa. Zany no fijerin'Andriamanitra. No zany tsy zay mety ho zavatsarotra lalovantsika hita vetivety amin'ny vanim-potoana iainantsika no hamaritatsika hoe ohatran'ny tsy tian'Andriamanitra Madagasikara. Tsia tian'Andriamanitra Madagasikara. Betsaka ny firenena tian'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra Madagasikara. Eto de tenenin'ny tompo manokana moa zany hoe miteny izy manao hoe jereo ange Esau jereo Edoma zany moa dia raha ohatra ka jerena amin'ny saritany de ny Arabo Saodianina amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ny Arabo Saodianina no nisy an'i Edoma iny zany nisy an'i Seira ny renivohitra Edoma dia iny Arabia Saodita iny zany iny no azo lazaina hoe Edomita amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Misy ampahany kely ihany mety ho milatsaka kely aty ambany fa azo lazaina hoe iny Arabia Saodiana iny de tenenin'ny tompo zany izy manao hoe na inona fiezahanareo anamboatra de zao, na inona ny fiezahan'ny Edoma anamboatra, na inona fiezahan'ny ezaka de zao ho ravako foana izy. Andrava azy foana. Ary atao hoe firenen'ny faharatsiana izy, firenena tezeran'i Jehova. Mafy ange zany ry havako. Mafy ange zany tenenana zany an'i Esau hoe Esau efa mba miezaka manao ny tsara, miezaka mamboatra ny tanàna, miezaka manarina ny fireneny, miezaka manao efa tenenin'Andriamanitra ianao de firenena faharatsiana, firenena tezeran'i Jehova. Ary etsy kosa ny taranaky Abrahama, ny taranaky namarina kokoa ny taranaky Jakoba de tenenin'Andriamanitra hoe tiako ianao na de maditra aza, na de efa mihodina aza, de efa mafy atoko aza de mbola tenenin'Andriamanitra hoe tiako ihany ianao. Afaka malala ina ny hevim-panahy ambarany ty malakitoko voalohany ka hatramin'ny fahadimy ty ho atsika. Ny voalohany de zao aza misalasala mihitsy amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny antsoina hoe fakam-panahy de fampidirana ao an-tsaitsika hisalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Fa inona moa nateraky ny fisalasalantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra? Raha vantany vao misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika de misalasala ny amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ary raha vao misalasala ny amin'ny finoanan'Andriamanitra isika de tsy miankina amin'Andriamanitra intsony fa miankina amin'ny herin'ny tenantsika. Ary raha vantany vao miankina amin'ny herin'ny tenantsika isika de zao resy eo anatrehan'ny fahotana, resy eo anatrehan'ny fahavalo, resy eo anatrehan'ny ady sarotra, resy eo anatrehan'ny firehariana. Ry havako malala amin'izao fetim-pirenena izao de tsara ho fa tianao Andriamanitra, tiatsika Andriamanitra. De jereo amin'ny fiainantsika manokana
jereo ny fiainanao manokana aza jerena am'izay mety ho lafin-javatra sarotra lalovanao maly fakomaly na fotoana vitsivitsy zay fa jereo amin'ny solomasony finoana de ho tsapanao fa tena tianao Andriamanitra ary tsy mbola nanary ianao Andriamanitra natao anatin'ny fotoana zay heverinao sarotra indrindra de miverena mahatokian'Andriamanitra. Ary rehetra-panontaniana tahaka nataon'i Jakoba eto manao hoe ianao efa niteny hoe tia anay nefa ho ianao inona ny nentinao ny tia anay Andriamanitra? Inona ny nentin'Andriamanitra ny tianao? Nomeny ny zanany malalany hamonjy anao. Inona nataon'Andriamanitra ny tiavana anao? Mbola velona trapa-mijery anao amin'izao andrakehitriny zao, amin'izao andro sarotra, amin'izao andro misy fikorontanana etsy zero zao, mbola eo ianao io, mbola tenenin'ny Tompo hoe tianao izy. Marina mety misy aretina, marina fa mety misy tsy fahasalamana, marina fa misy zavatra lalovana, fa izao tsy manakana velively ny fitiavan'Andriamanitra, fa jereo amin'ny solomasony finoana fa tianao Andriamanitra, ary tianao tsy vozonana, ary fahefan'Andriamanitra zany. Tsy hoe tsara ianao satria tiany, tsy hoe be fahalalana, manam-pahaizana, tsy zany ny antony tiavan'Andriamanitra anao, fa satria tiany fotsiny zao. De natsony, de natonony hoe zanaka. Tahaka ny nitsony an'i Jakoba, tahaka ny nitsony an'i Paoly. Paoly angamo tsara. Paoly ange nanenjika ny fiangonana fa tian'Andriamanitra. Tahaka ny Petera. Petera ange mahafilo be fahamaliny fa tian'Andriamanitra. Tahaka ny Matio. Matio ange mpamorehatra mpifetsifetsy. Inona tsy nataony Matio? Mpamorehatra ange Matio nefa tian'Andriamanitra. Tahaka ny Zakaiosy. Mezan'ny olona Zakaiosy, fosain'ny olona Zakaiosy, mpamorehatra olona matsiny Zakaiosy, fa tian'Andriamanitra ihany Zakaiosy. Noho zany tian'Andriamanitra ianao. Tsy satria tsara na satria mendrika, fa satria fahefan'Andriamanitra fotsiny zao no tianao, de tianao izy. Rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay metraka izany fanontaniana izany, tena mba tianao Andriamanitra fa inona ny tena antony tiavanao de hazava aminao zao aloha, mazava aminao fa tianao izy. Fa ny faharoa zay hevim-panahy am'ty andinitsy ohatra masina ity zay ambaran'ny Malankely-paminany ho afatra ao antsika. Tsy hoe aza misalasala amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany, fa izao koa aza kivy am'izay mety ho famirapiratany hafa manodidina anao. Satria mantsy masontsika any amin'ny Edoma. Zany hoe indraindray mason'ny zanak'Israely any amin'ny Edoma, any amin'ny Edomita. Hoe jere Andriamanitra ny famirapiratra Edoma, zay taranaka Jakoba, jereto mahazo anay, jereto famirapiratra ny taranaka Edoma, ny tanàna ny tsara, ny trano ny tsara, izy manan-karena. De ny Tompo manao hoe za matahotra, izy ireo hanorina, za handrava. Izy ireo hanamboatra, za handrava. Zany hoe mampatsiaro ny tenin'ny Asafa, Salamy 7:70, manao hoe saika solafaka Andriamanitra rehefa nijery ny fiainany ratsy fanahy tao ambininy izy. Satria mijery ny fiainanao de miteny hoe ary maninona ary malagasy, mahantra, nona, sahirana, ary misy firenena efa nenanany ny Edomita, tsy mivavaka ny Edomita, manompo sampy ny Edomita, nefa maninona ny tanàna ny tsara tarehy, maninona ny toe-kareny mandroso, maninona ny de itony faminaniny Malankely-paminahy miteny hoe aza mijery an'izany, aza mijery an'izany fa tsy zany ny zava-dehibe, manapetry zany. Ny Tompo miteny hoe tsy zany ny zava-dehibe, azon'Andriamanitra ravana ndray mpimaso fotsiny ny famirapiratany Edoma, ny famirapiratany firenen-kafa, azon'Andriamanitra ravana zany. Io teny Malankely-paminany io, ary iteny anareo manao hoe lehibe Jehova, tsy eto amintsika ihany fa hatrany amin'ny firenen-kafa, de anehoan'Andriamanitra ny fahalehibiazana. Noho zany aza variana mijery ny hafa. Raha variana mijery ny fiainan'ny hafa ianao de manjary mangatsiaka, manjary misalasala amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Efa maninona ary ny hafa ny tainao Andriamanitra nefa nisy to ratsy fanangy izy, to tsy marina angy izy, to tsy mivavaka akory ary izy, to nandray ary izy manao zao tsy mety rehetra, nefa maninona izy to milamina foana amin'ny fiainana, de manjary solafaka am'izay aho hoy Asafa. Eto de manamafy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy zay ny zava-dehibe, aza mijery ny fiainan'ny hafa. Zany reny an'Andriamanitra, mbola ho avy ny tsaran'Andriamanitra ny reny, fa izao enao matoky ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de hanampo anao
ny zavatra rehetra ka tsao aloha ny fitiavan'Andriamanitra miorena amin'ny finoana matoki fa ny fizaham-toetra lovanao vetivety de ampivelatra anao indray fa mahery izy. Aza variana mijery ny fiainan'izao tontolo zao sy ny afa-manodidina anao fa reny mandalo ihany fa mahery izy. Vavakisika Tompo am'soranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay manazava aminay fa manam-pahefana feno ianao amin'ny zavaboarinao. Ianao no nividy anay, ianao no namonjy anay, ianao no namela niloka ihany ny tonononao hoe zanakao zahay. Dia aza velana dimy ny fitiavana anao, aza velana dimy fa tianao zahay Tompo. De tahio ny firenenay am'izao fahatsiarovana nazahoana ny fahaleovantena zao. Jereo Madagasikara, jereo ny firenenay manontolo, ny fire malagasy tsy vaky volo, jereo ny eto ny mpiray tanindrazana rehetra am'izao fetim-pirenena zao Jesoa. Vaingo Madagasikara, ho firenena mivanona, ho firenena matahotra anao, ho firenena tsy hanadino fa tianao, ary ho firenena koa hanome toko fa ho tianao mandrakariva. Jereo ny tokantrano tsirairay am'izao fetim-pirenena zao Tompo, ataovy manavao fanoloran-tena, ataovy miavao. De omeo any tsiray avy ny fiadahana sy ny fifaliana amin'ny fanomponanao. Ataovy olon'ny asa, tia asa zahay. Ataovy tia fanomponanao, ataovy tia namana, omeo eritsaina, hibanjina ny fiezahana ao ambany fahasoavanao. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olana Jesoa. De mametraka ny tanindrazanay sy ny fiainanay tsiray avy eo ambany fahasoavanao am'izao fetim-pirenena zao. Mba ho fifaliana isan'andro, anjakan'ny fandriampahalemana sy ny fifankatiavana, ny fiadanana sy ny fifaliana ny tanindrazanay. Saotra Jesoa. Amen.